Ifandarana izay zorantsika amin'ity fampivavana ity dia fandarana nalaina avy ao amin'ny fandarana nibolana natolotry ny arsiva MJK. Mitsakanary idera sy amin'ilay voninahitran'Andriamanitra araka ny salamo voalanitra. Koa ny mpanao salamo amin'ny anarako maty an'izeo ianao ka manao-tasoa izay olona matany ianao ka ho fany amin'ny fahamantriana. Ary milavavoan'izay ianao eo amin'ny ianao izay hiny fonao ankin'izay fandaranao ary makiana sy fataony tantera ary amiseho fahalinanao tahaka ny mazava izy ary ndramanao tahaka ny fataovonana miampirena tsara ny mailazeo ianao ka manatona azy aza felika mazavakilina amin'ny lalany dia mazavakina mainao sy kanedransy mitsahana amin'ny fahavizera ary mafiza ny fahavilana ao katsirehatra ny fahavizeranao fa ratsy ny ampahasa. Amen. Andriamanitra rainay manatrika ny fiangonanao ianao ary mahita nay tsiraray avy. Misaotranao amin'ny fonay rehetra izahay noho ny fitantananao ny dianay ho tonga eto, ny fandaharanao ny fotoana ny fiangonana hiditra amin'izao karena izao, no ny fahatsiarovanao manokana ny asam-pidiny atsina eo anivon'ny fiangonana. Mankasitraka anao izahay fa hiarinao isan'andronay ny famindramponao tsy mananakitra ary mbola te hisaotranao koa satria tsy mijery anay fotsiny ianao fa vonina hiasa amin'ny alalan'ny fanainao masina
mandritra izao fanompona tanterana eto izao. Tombona izany misy olona mivory anaranao, dia aoka ao avoa ianao. Ary anakely amin'ireny fivoriana masina ireny ny teninao. Anakely amin'ireny fivoriana masina ireny ny didinao mba ho tandrema ny fiangonanao. Amin'ny anaran'i Jesosy ho anonanay izany vavaka izany. Amen. Misotranao zay Jesosy fa mbola manana anjara ao aminao indray amin'izao fotoana izao hianatra ny teninao. Dia ny fanahinao masina no aoka ianao lalana anay sy taridalana anay ahaizanay mandray indray izay tianao ambara aminay amin'ny fiainana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka ianatra. Ny soratra masina izay angalana fampianarana ho antsika amin'ity an'ity Kristo tanora dia izay hitantsika ao amin'ny Luka filazantsara araka ny Luka 5:20 ny andininy 7:30. Filazantsara araka ny Luka 5:20 ny andininy 7:30. Dia rehefa samy nahita isika dia hiaraka mamakimaky be izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa mety ny faly sy ny ravoravo fa ity raharainao ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Ahoana tsara hoe ny soratra masina raiky izy? Tantara kely anankiray ny ankizy tanora no hoentina ao antsika ahafahantsika mandray hafatra avy amin'izany soratra masina izany. Indray andro nisy raim-pianakaviana anankiray nanao fanasana lehibe izy dia niantso ny olona rehetra tao an-tanàna dia namono zana-pombo mifay izy anaovana fety dia nantsona daholo ny olona rehetrarehetra. Dia ny antony tonga tao an-trano indray ilay zaza iray izay niala tao amin'ny tokantrano. Ity zaza ity rehefa nandao niala amin'ny tokantrano nandritra ny fotoana maro dia nandeha ny renireny-tany nivezivezy tany izy. Dia rehefa tsy nahita rehefa arana intsony izy dia nieritreritra izy dia hodany amin'ny dada fa tena malahelo ny ankohona koa izany. Dia avy eo izy lasa izy nandeha dia rehefa tonga tao an-trano izy dia hita ny dadany. Dia rehefa hita ny dadany izy ankizy tanora dia tsenainy ny dadany tamin'ny fifaliana lehibe. Dia izany indrindra no antony natanterahana zareo an'ilay fanasana izany hoe fety be mihitsy izany rehefa nody tao an-tokantrano indray ity zaza naditra ity. Dia inona raha no lesona tsoahantsika ao anatin'izany hafatra izany tantara kely izany? Isika koa indraindray isika maditra, indraindray isika tsy mankato, indraindray isika mieritreritra miteraka zaha dia raha tao tokantrano fa tsy tiako tsoro fa za bedy foana, za narina foana dia handeha. Dia rehefa lasa antsika dia tonga sainao azy hoe hafa ihany ilay ao dada sy neny dia lasitsika miverina moramora. Dia ao anatin'izany indrindra rehefa miverina isika dia tsy tezitra amintsika ny izay aman-dreny fa raisina amin'ny mpifaliana isika. Dia tahaka izany ihany koa isika eo anatrehan'Andriamanitra. Na inona fahotana vitantsika, na inona ratsy nataontsika rehefa miverina ao amin'Andriamanitra isika. Dia raisina amin'ny fifaliana lehibe isika dia anaova fety mapotropotrika isika. Koa misy ohatr'izany aizany indray dia andeha isika ankatoa mandraka ny tenin'Andriamanitra, anaiko mandraka ny tenin'Andriamanitra
iaina mandrakariva ny soratra masina ihany koa izay ampianarina antsika dia tsy hanao madididitra intsony isika efa matoy isika efa tonga tia am-piangonana dia isan'ilay efa nantsoina isika isan'ilay efa very isika ka hita indray ary efa maty ka verina indray dia izany no afatra ho antsika hoe andeha isika hitandrina mitenin'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra isika ary faly amintsika sy miravoravo amintsika mandrakariva Andriamanitra dia andeha itsika mbola hitsangana dia averintsika ilay soratra masina teo hitsangana ilay kristy tanora rehetra aiza no misy ilay soratra masina teo hoe dia ahoana ny voasoratra ao Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa tianao tokoa ka izahay mifaly aminay mandrakariva ianao rehefa tonga ao aminao izahay. Dia tazo ny tompo ny fanoloran-tenanay ary arovy amin'ny asany ratsy izay tsy vilalalay intsony. Dia mifanainao masina miasa ao anatinay tsy ilairay avy mba hahafahanay mitandrina mandrakariva ihany koa didinao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no mivavahanay toy izany. Amen. Apakah mipetraka ianareo. Andriamanitra ny teninao tokoa dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny rehetra. Tonga amin'ny fotoana izay nomesy amakiana ny soratra masina izahay. Dia rehefa hainao masina no irina indrindra hiasa ao anatinay aizanay mandray ny teninao sy ny hafatra izay ho ampitaina aminay rahateo. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Hiaraka mankisia ny soratra masina isika dia izay hita ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Josoa. Josoa toko faharoa amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ity. Ary tamin'izany dia natsoiny Josoa ny Robenika sy ny Gady sy ny atsasaky ny fireneny Manase ka hoy izy taminy: ianareo efa nitandro izay rehetra nandidy sy mpanompon'i Jehovah anareo sady efa nihaino feo ka tamin'izay rehetra nandidy anareo. Tsy nilaozanareo ny rahalainareo hatramin'izany andro maro izany ka mandrakandroany. Fa nitandremanareo ny lalàna nasain'i Jehovah Andriamanitra no nitandremanareo. Ary ankehitriny dia efa nomeny Jehovah Andriamanitra ireo fitsarana ny rahalainareo araka izay nolazainy taminy. Koa midio ankehitriny ka mankanesany amin'ilay avy ho any amin'ny taninareo izay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo any andavan'ny Jordana. Kanefa mitandrema tsara mba hanaraka ny didy sy ny lalàna izay nandidy Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo, hitiavanareo an'i Jehovah Andriamanitra reo sy handehananareo amin'ny lalany rehetra sy hitandremanareo ny didiny sy hifikiranareo aminy ary hanimponareo azy amin'ny fofonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. Filazantsara araka ny Jana toko faharoa ambin'ny folo. Filazantsara araka ny Luka toko faharoa ambin'ny folo fadimy ambin'ny folo ny andininy ny
Nanjiny fahatsy ambroapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo amin'ny alalan'i Jesosy. Fa tany an-tsary zanan'ilay matoa ary nonony izy ka mividy eo akaikin'ny trano dia nandray zava-maneno sy dia. Ary niantsona ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany. Ary hoy ilay ankizilahy taminy, tonga andralainao ka namono ny zanak'omby nafany irainao satria fatavaverana sy famatsara taminy izy. Dia tezitra izy ka tsy nety miditra ary nivoaka ray ka nampandroso azy. Fa izy namaly ka nanao tamindray hoe, ino izay endrizay ao no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika nididinao na dia indray mandeha akory azy. Nefa izao tsy mbola nomenao na dia zanak'osy aza mba hifalivo amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa zanakao izay efa nandalo ny fahalalao tamin'ny vehivavy jano dia namono azy ny zanak'omby nafahinao. Ary hoy iray taminy, anaka, ianao eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay rehetra lalako. Fa mety ny mifaly sy miravoravo, fa ity lalainao ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Fahalalana ny vaky-teny ao amin'ny Jakoba 4:1 andininy fahavalo ka hatramin'ny 7:10. Kanefa raha mankatoy izao ilay dika ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe, tsy avy ny namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo. Fa raha mizakavan'olona kosa ianareo dia manokaka elohan'ny lalàna mpanoka. Fa na iza mitandrina lalàna rehetra nefa diso amin'ny iray moa dia mety amin'izy rehetra. Fa ilay nanao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha ka itsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany dia mpandika lalàna ianao. Aoka ianareo teny sy ianao araka izay mahamendrika ianareo izay olona ho tsaray lalàny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjara izay tsy mamindra fo. Ary ny famindram-po kosa dia fasy fa tsy mbola matahotra ny fitsarana. Izay mahalan'Andriamanitra iarany sy voantsony masina ampitomboina mandraikareo amintsika rehetra hoe ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika izy Jesosy Kristy famonjentsika. Amen. Andrio moa alahady fahafanany solonjona febroary tamin'ny 2024 dia alahady natokany febroary
hoanadiny asika sy tranombato. Ho any bokiny rioka tokofadimy folo no andrasantsika ny toriteny. Mbola tafiditra Mandrakariva ao anatin'ny roahevitra manao hoe mampitandrina ny amin'ny didiny Andriamanitra. Ary ao anatin'ny fotoana rahateo mikaremoa isika. Ny perikiopan'ny katokadimy folo dia ny andeha mifaritra amin'ny telopolo sy ny faharoa telopolo eo raisitsika toy izao mifaky teny izany minaran'i Jesosy. Fa hoy ilay taminy andika ianao le eto amin'ny mandraka ary anao avokoa izay rehetrana fa mety mifaly sy mirahavavy satria ty rahanareo ity efa maty fa velona indray ary efa vely fahita indray. Izany tenin'Andriamanitra izany no andrasantsika ny afatra amin'ity fotoana ity riavana mampitandrina ny amin'ny didin'Andriamanitra mandona ny fitondran-tena izay efa ao amin'ny Kristy. Ary mampitandrina ny amin'ny didiny Andriamanitra mandona ireo olombonjeny. Anisan'ny tenin'Andriamanitra izay efa betsaka mahafantatra ity fanoharana ny ampanoloka tokofadimy folo ty riavana. Ary fampiasa indrindra ihany koa amin'ny fitoriana ny filazantsara izany hoe fanaovana ny tafitra masina izany. Dia amin'ny fiantsonan'ny olona mba hiverina indray amin'Andriamanitra, hitodika amin'Andriamanitra ary hanomtena ho an'Andriamanitra. Nefa koa dia anisan'ny andiki-tsoratra masina izay azo hitarafana ny fitondran-tena mendrika amin'ny kristiana mandona ny ankohonana, fiainan'ny ankohonana sy ny fianakaviana ary ny fiainan'ny fiaraha-miaina eo anivony tsy mitovy finoana rahateo. Mampitandrina ny amin'ny didiny Andriamanitra voalohany mandona ny fitondran-tena ireo izay efa ao amin'ny Kristy. Eo amin'ny didiny faraka telopolo dia toy izao mifaky teny amin'n'an'i Jesosy. Fa hoy ilay taminy anaka anio dia ianao dia eto amin'ny mandrakariva ary aminao avokoa izay rehetra ananako. Ianao dia eto amin'ny mandrakariva ary anao avokoa izay rehetra ananako. Zany no teninay roainy tamin'ny zanany izay miara-monina taminy ary nitoetra maharitra miaraka taminy tsy miala teo alohan'ny mihitsy no nanambarany izany teny izany. Fa toa mandihy izany tenin'Andriamanitra izany manaitra ny fomba-eritreritra miavana. Toa milaza ny ambadika izany teny mivantana izany aza be fialonana ny rahalanao sy izay ataon'Andriamanitra aminy. Anisan'ny mahatonga izany toetra tsy manam-pitiavana izany tokoa mantsy riavana ny fiheverana fa tsy mba manana zo mitovy amin'izay atolotry ny rainy aminy hipiraitapoa ao anatin'ny fiaina-tokantrano. Ary izany no mahatonga ity rainy ity mampitandrina milaza mahitsy amin'ilay zanany fa tsy mitovy velively ny toerana misy azy sy ilay zanany tsy mitovy velively ny toerana misy azy miraharaha ireo. Ny ray dia eo an'ira mandrakariva mifampiresaka aminy, mifampizava ny fizotry ny asa mandraraha eo anivony fiaina-tokantrano. Ary miara-miaina sy misitraka aminy ny fananana rehetra na an-tsara na an-tanàna ka amin'ny ray. Miara-miverina sy mampitombo ary mampandroso
miary fotsiny ihany miarena eo am-pialan-tanany iray. Manoloana izany toerana misy azy sy ny fahafahana rehetra ny tompontsoanana nyty zananyity zany nefa dia avy mihevitra andraisany ty zanany lamatoy ity zany ny fiarahamiaina tamin'ny iray. Tsy toy izany fiheveran'ny rainy azy izany no fiheveran'ity zananytya ny fifandraisany sy ny fiarahamiaina tamin'ny iray, satria toy ny mpanompo sy mpiasa izay manao asa falipony antevozo ka tsy mba mahazo tombotso kely akory na tombotso manokana eny fa na dia izay mety hoendriky ny fakasitrahana fotsiny ihany azy nampatseviny rainy azy fa ny fisiny ao anilany dia midika fa manana ny zo hisitraka sy andovy ary mpiasa ny fananana rehetra ity zanany ity. Tokony ho fantatry ity zanany ity tokoa mantsy fa manana ny zavatra rehetra izy ary afaka mampiasa tsara izy rehetra amin'ny iray mba hivelarany sy hifaliny ary hivelomany amin'ny fiadarany. Riano namanana rehetra amin'ny Jesosy Kristy dia nandova ihany koa tamin'Andriamanitra iray ary natolotra azy avokoa ny fahefana rehetra ny an-danitra izay ty an-tany. Ny olona ao Kristy zany araka izany dia manana ny zavatra rehetra satria izay rehetra no ahalian'Andriamanitra iray dia natolony an Jesosy avokoa. Anjaran'ny olona izay efa nandray an'i Kristy, anjaran'ny olona izay efa manana an'i Kristy no mitrandrika sy mampiasa ny talenta sy ny ale-pahasoavana rehetra no arian'ny tompo azy ary azy sakaizan'i Jesosy Kristy tompo ihany koa isika fa tsy nataony mpanompo intsony. Iza rehetra manana azy dia nomeny eny mba ho tonga zanak'Andriamanitra ihany koa. Nampahafantariny ny zava-miafina momba ny fanjakan'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra isika ary mandova ny fiainana mandrakizay sady miaina sy mivelona ao amin'ny fiadanana sy ny fifalian'ny olona voavela erika na dia mbola tsy mandova ny fiainan-danitra any an-danitra aza na dia mbola misedra ny fijaliana sy ny fahoriana eto amin'ity izao tontolo izao ity azy dia miavaka noho izay tsy mbola manana ny Kristy satria manana fiadanana izay tsy azo izao tontolo izao raisina satria tsy hitany fa ao amin'ny izay nandray an'i Kristy ao amintsika izay manana an'i Kristy izany fifalian'ny olona voafonjy izany. Atao vetsampanao mandrakariva viavana miasarobidiny izany hoe eo anilan'Andriamanitra izany, miasarobidiny izany hoe manana an'i Kristy velona izany, miasarobidiny izany hoe olona miova fo izany satria manana toe-po sy fomba fijery araka an'i Kristy ka tsy manana fitondran-tena fety fankahalana fa kosa zary monena sy feno fitiavana ny olona mela vonjy. Nandray an'i Kristy mariny velo ka manana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana. Raha izany dia manana fiainana azo antoka ianao ary io mialagena reseo mitahotra ary azo manana fanahina
ny amin'izao fiainana izao. Eo am-pelatanan'ny tompo sy mpanjakany ny fiainanao. Ila manana ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ty an-tany. Ampoanao fahasoavana sy ny fitiavana. Ny olona manana ny Kristy araka izany dia olona ampy fitiavana. Satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe fitiavana mandrakizay ny tiavako anao. Ary izany no nampaharetako ny famindrapoko amina olona feno fahasoavana ihany koa. Tsy mitsiriritrana mialina ny hafa fa modely mahitahaka kosa ary irin'ny olona ho tafo. Fa ankoatran'izay hoe mampitandriny amin'ny didiny Andriamanitra manoloana ny fitondran-tenan'ny olona izay efa manana Kristy. Dia ny faharoa ihany koa mampitandrina ny didiny Andriamanitra manoloana ireo olona mila votsy na ny olombonjeny. Na dia nandany ny fananany rehetra izay nalainy teo anatrehan'ny rainy aza ity zanany ity, ary nanara-po tao anatin'ny ditra sy ny adalàna rehetra. Dia zao marina tokoa fa tena nalahelo ity zanany tandindomondoza ity ny rainy. Tena nalahelo azo fatratra ny rainy ary onena azy marina tokoa. Nalahelo azy izy ary ny sainany reto endriky ny fahampitenany fiainan'ity zananyity lavitra azy ary tsy misy miay sy miary mitsony any amin'izay alehany any. Ny hoe very toy ny efa maty sy very ity zanany ity. Zany indrindra moa tsy moambara eo mindiny famoam-telopolo hoe fa mety ny mifaly sy miravoravo satria ity rahalalo ity efa maity fa velona indray ary efa very fa hita indray. Ny fahitan'ity raity zanany dia tsy nanala ny fotoana intsony hitanisana ny lasa, hitanisana dia nalahelo mafy ary izy ny nandao zany azy. Tsy nanana fotoana anesona azy intsony izy ramby ny fanatrika taony satria zazy efa nevery mitaka ny maty, zazy efa nevery ary lavitra sy tsy hita mitsony. Tsy nareny tamin'ny filazana izay rehetra mety ho fahabangana lehibe nahazo azy ny fotoana tamin'ny fahitany zazy ity. Fa no feno fifaliana, firavoravona, korana izany nameny ny fomam-panahiny, ny programa ty rehetra. Ary no feniavana tsy zany koa nambarasoratra masina fa mifaly indrindra ny anjerana dia manandahatra raha misy raim-be. Fifaliana tsy misy toy izany. Izany no mendrika atao hitsenana indray izay efa very, izay sary maty ary hiendrika toy ny manome voninahitra mpanjaka mitsena olo manakajy. Izany no natao ny rainy ity raha nanome azy peratra sy akanjo tsara izy. Ary tsy nisy nahasakana azy hanao izany mateny zany amin'ny ohatra aminazy fa mainka nomeseny lahatra hoe mety ny fay fa ity rahalala ity efa very fa hita indray ary efa maty fa velona indray. Fitondran-tena tahaka nyity rainy ity avana no ampirisiny Jesosy mba hiainan'ny kristiana amin'ny fandraisana ireo olo vaovao Kristy sy ireo olona niverina hanampy ny olombonjena tonga ao amin'ny fiangonana. Maso toy mahita olona be
ary andaliana zavatra sarobidy rehetra. Izany antsonteny Jesosy hoe izay mandray anareo dia mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay manome dia rano mangatsika iravela-monjy ho an'ireny madinika ny maireny dia tsy ho very ny valim-potiana. Ho an'ny manidy sy mandidy ny tompo amin'ny fitandremana ny teniny manao hoe aoka izay ny toetra feno fialonana manaratsy na manambara manenjika ny rahalahy na ny anavavy fa some fitiava fanetretena fiombonana firaisan-tsaina fa amin'izany any no azona mandova ny fiainana mandrakizay sy ny fiainan'ny olona voavelakelika mitodika amin'ny moafinitsy. Mety mifaly ao amin'ny tompo no ho miamy ny rahalahy na anabavy miverina ao an-tranondraina. Mety mitsena azy amin'ny fitiavana satria efa tonina foy tahaka ny maty izy reny, ary efa tahaka ny amin'ny fahaverezana no tafaverina somatsara indray. Oka isika hiteny tahaka ny Petera hoe raha Andriamanitra momba azy, iza no asakana izany. Tsaroviavana fa asa famonjen'Andriamanitra ho an'ny olona tokoa ao Kristy Jesosy zany. Ry avana manana rehetra otoy miazona antoka izany fa isan'ny olona antitra ianao dia manana izany fifalian'ny olona voavelakelika izany ka manana etaeta hamonjy fanavery ary indrindra mifaly amin'ny fahitana ireny olona miverina indray amin'ny tompo ireny. Ninona mety ho fomba fahitana azy dia efa nividy ny tompo amin'ny rano ireny, efa vidindrany Kristy ireny ka sady vidy any ihany koa. Tsy azo perana ny tsy azo sakanana ny fisainan'Andriamanitra riavana, ary tsy misy olona natao tsy hiova izany. Tsy azo didina, tsy hamela hevitra rahateo Andriamanitra, ary ka ny teny hoe mamindra fo amin'izay tiako amindrana foa fa na dia mena tahaka ny jaky azy ny fahontanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-pahana, ary na dia mandraka katraka tahaka ny sily azy dia ho tahaka ny volon'ondra fotsy. Ny anjara sy ny anjaranao dia ny makasitraka sy mandray am-pifalia, ny vokatry ny asan'Andriamanitra sy ny voninahitran'Andriamanitra. Farandriana eto am-pamanana dia ampaherezina isika faharena lehibe eo am-pelatanan'Andriamanitra amin'izao andro fahavelomanao izao, ny nandraisanao an'i Kristy ka mahatonga no mindray olom-boafontsy. Efa zanak'Andriamanitra ianao, aza sandaina zavatra hafa izany fa ao am Kristy irery ihany no ahalalao ny zavatra rehetra sy hananao fahefana amin'ny zavatra rehetra. Tiany Jesosy vonjena tahaka anao ny rahalahinao sy ny alabavinao, aoka tsy ho titena isika fa mba hanana fomangoraka azy reny ihany koa. Misy fetra ny fahefan'olombelona sy ny fitsaran'olombelona, fa hoy ny soratra masina fa ny fitsarana tsy misy famindrapo, fa fitsarana tsy misy famindrapo no anjara izay tsy mamindra fo, fa izay mamindra fo kosa dia tsy matahotra ny fitsarana. Jakoba 3:5 mitondra-tena tsara amin'ny zanak'Andriamanitra ianao, mizara fitiavana amin'ny olona rehetra ao anatin'izany, mizara fanantenana amin'ny olona feno fanomezam-po, manomeza fifaliana amin'ny olona reraka sy mirafiravitana,
maneza voninahitra izay sy aja ho an'izay olona masina rehetra sy ho an'izay rehetra tokony ho an-tsaina teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra ho antsika rehetra kosa ny fiadana. Amen. mivavaka isika. Andriamanitro namangy anay ny fiangonana ianao tamin'ity fotoana ity ary manafitra anay mba tsy hovelo fiangonana ary indrindra tsy hitahiry ary sy hivanjary fiangonana izany eo am-ponay noho ny tsy fahafaham-ponay ny fahasoavana sainy vavatoroana atolotra ho anay isan'andro. Mialina afa-po izany tahaka ilay zoky izay teo anatrehana iray matraka ny manafatra anay ianao mba hitondra tena tsara mahazanaka ho Andriamanitra anay ka tsy hitahiry ao am-ponay toana siva ny fahazokevitra heveranay amin'ny fotoana avoazana ianao fa Andriamanitra miangan-janaka ianao, Andriamanitra manao fitondrany hitahiry ianao. Tonga tsy manam-piadana izahay. Tompo avelanao aminay ny fofeny fitiavanao Andriamanitra. Tompo very izahay ary afaka hiverina aminao indray amin'ny fifandina. Sotranao koa izahay tamin'izao vanim-potoana ny kahiny izao mitenenanao aminay fa fotoanany fizarana izao sy fotoanany fitiavan-tena ary atodika ao amin'ny avonjy ny masonay mba hanaiky izahay amin'ny tanam-pamonjena ao Andriamanitra ho an'ny hafa. Sotranao izay koa fa mbola mialana eo aminay fanoky ianao. Miangatana aminao dia miamonjenao anay ka nomezanao anay ny fanahy masina ahafahanay manana tanàna mitsotra mba hanome fa tsy ho zatra andray. Mba hamohanay varavara ho an'ireo mitady famonjena ka azahoany mahita anao Jesosy Kristy amin'ny fotoana tahaka izao ary amin'izay fanenana aminay mpanomponao. Manindry tena eo anatrehana izahay miantoraka aminao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy eo am-pototry ny hazo-pijaliana ary manomana ny tsy fahatanteranay tsirairay avy tamin'ny elo-kavita nihinana natao na tsy tsaronay velively. Tompo mamindrafo aminay ny amin'ny riny. Miantoraka ampanetretena eo am-pototry ny hazo-pijaliana Jesosy Kristy izahay ny amin'izay fahadisoana vitanay na akasika ny mpiarabelona taminay fantatray na tsy fantatray velively na nitona ny fifandraisanay tamin'izy ireny. Mamindrafo aminay ny amin'izany ary mangataka aminao izany hijery anay amin'ny maso-pitiavanao ny amin'izay sy vitanay teo amin'ny fampoana ny andro mamelana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lohalany ny famindrampo. Amen.
ho antsika izay mibebaka marina mitsangana andreny misy teny somafany ny tompony oizy. Voasoratra hoe ary ankehitriny dia efa omeny Jehova nareo ny fitsarana arak'izay nolazainy taminareo. Fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ity rahalanao ity efa maty fa velona indray ary efa vely fa hita indray. Ho avela rehefareo ny anara-masina midera indray. Indray ny fifalifamonjena dia indray hiara-manonina ny fanekepona araka ny voasoratra ny fanekepona laharana fahatelo isika. Mino an'Andriamanitra tokoa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka amin'ny tany indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavantsika, fa fongolam-panotra isika dia matanjaka Mino Jesus Cristo tunakusikia tumisikasi mzee hizi mlala sana na tena hizi simu wase kwa wase mino na sana hizo na mabara fanasikia sasa na katemantisi fanaya na sikia ukena ndani mfantasia sana kama Yesu uzao elfu Father
Resika mbola mivavaka fangatana. Ny teninao mitoetra anty anatinay, manombotra ny fialohany sy manentana anay hevitra ny hafa. Ny teninao izay mametraka anay ho fanasina sy ho fanjakam-pisoa izao tontolo izao. Tendrety izay mandroso ao anaty indray, mitondra fehim-bavaka ho an'ny firenenay Andriamanitro izay tsy misy miafina aminao. Ny raharaha mpiara-monina sy ara-politika, ny fahasahiranana isan'andro ho an'ny vahoaka malagasy, manampy ny mpitondra mahefy isan'ambaratony mba ahazahoan'ny hevitra marina radrany ny asoan'ny vahoaka napetraka ao eo ambany fifehezana. Jereo sy toany manokana ireo mitantana ny loza voajanahary ao anatin'izao Madagasikara mila ho divitry ny rano izany. Mamanginy fiangonanao ka ampaherezo ireo tompon'andraikitra isatsokajy isan'ambaratongava mba hahery aminao amin'ny asa fanompoana ny antsona ho azy sy nandonany teny. Tononay amin'izany ireo tompon'andraikitra eo mivontobe Betlehem miany amin'ny sinoda pakitany aty amin'ny isa-pitandrena izay miazakazaka ny fanavaozana tompon'andraikitra ankehitriny ho tafireo ireo komity mitantana izany asa masina izany. Meo fahavitriana ny fiangonanao mba tsy ho piso anjara ny adidy masina izay antsona ho azy. Fa ankehitriny amin'izao alahady natokana hatsiarovana ny asa ny fiangonana eo anivon'ny arisiva izao. Dia mangataka aminao izahay mba ahaizanay mitangiri ny teninao tena ho fiainanay. Mangataka aminao izahay azahoandreo tompon'andraikitra eo fitantan'ny arisiva Betlehem fifaliana avy aminao eo am-panatontsanany andraikiny sy ny fanompony. Eo azy ireny ny fahakingana, eo azy ireny ny fitaovana enti-miasa, eo ny fiangonanao ny fitiavana izany asa izany. Mivavaka aminao koa izay ho an'ny tsirairay avy eto amin'izao fitandremana izao sy any amin'ny isa-fiangonana mety hitraky ny tsy fahasalamana ka mitondra fanaintana miteraka amin'izanana mafy eo amin'ny nofony. Ampaherezo sisitrano izy ireny Andriamanitra. Ho an'ny manamanjo dia anao ampionona amin'ny alalan'ny fanahy masina, ampitraka azy ireny amin'ny fanatenana ny Kristy efa-niasana tamin'ny maty. Ho andreo sedra olana mba hananana ka milana ny androso an-tranona ahafahany mandingana ny sakana samihafa. Ho an'ireo mety hiatrika fitsarana na manana olana ra-piarahamonina tompo, ahery ao amin'izy ireny ny teninao ilay fahamanjinana. Ho an'ireo izay manana etaeta manokana sy fikasana tompo, ataovy tanteraka araka ny sitraponao izany. Mivavaka aminao izay Andriamanitra, ny amin'ny asan'izao fitandremana izao, ireo tompon'andraikitra eto amin'ny fitandremana ity, ny barao, ny kely-drahà, ny mpandray ny fanasan'ny tompo, mampaherezo izy ireny ary ataovy mahita fitiavana trianao eo amin'ny fijoroany ato anatin'ny fiangonana. Mametraka ireo am-pelan-tananao, ireo vita fatisa sy mpiara-mivavaka izahay mba ho tafatoetra tsara ao aminao koa ary androso mandrakariva amin'ny fanoran-tena masina. Jesosy Tompo, maro ny zavatra tianay angatahana fa tsy takatry ny sainay aza ny mahasoanay. Fa izahay manomboka mivavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay sy rainahatra. Mamasina ilay mananao, tonanay ny fanjakanao, atao areny sitraponao ety amin'ny tany tahaka ny Andriamanitra. Meo anay izay kasahanao anay, ary mamelany epoka tahaka ny namenanay sy rehefa taminay. Aza mitondranay ny fokatana, manafahanay amin'azy, manao ny fanjakana sy ny hely ary mahafinaritra amin'izay. Amen. Araky ny fanorana telam-piandohana dia manambahiny hososona isika ny avy ao amin'ny arisiva Betlehem sy avy ao amin'ny fikambanana Gideona. Ananjara fitenena ny fanentanana ny avy ao amin'ny Gideona
ary mamarina ny havana ny avy ao amin'ny arsiva efitsiky mangataka fananjana izay voatery an'izany mba nidroso raiso homansanao raiso ny tenin'Andriamanitra io ary tsy maintsy vakinao isan'andro miaramila kristianina anankiray Jean lehibe amin'ny Joël no miteny izany satria hita ny tatitady saray ny testamenta zarainy Gideona i Joël ary dia milaiso no baitso falaza sina azy zany ary dia nanomboka namaky Joël kanefa teo mpamakina izy dia nanomboka neta fifality nanomboka naheno an'Andriamanitra ny teny taminy ary dia nanontany an'ilay sergent izy hoe momba ny Jesosy Kristy ahoana marina ny Jesosy Kristy tompo dia fara tamin'ny fibebahana zany ary dia nandray an'i Jesosy Joël ho tompo samonjy tena manokana sao na Gideona izy nizara tenin'Andriamanitra miangavy ny Gideona sy ny auxiliaire zay tompo indray tamba hisangana fiarahaba ny fiangonana isika ampifakina riavana no iarabanay ny fiangonana manontolo ny blon fiangonana ny mpitandrika amin'izao ahafahany teny eto izao mankasitraka tompoko ary manona ny fiadanany tompo ho aminareo tsirany afy sao tena tompoko inona moa ny Gideona iraisam-pirenena na ny association internationale de Gédeon tsy fiangonana izay tsy atoko-kolony izay tsy sekty izay tsy franc-maçon izay tsy atoko politika izay fa fikambanana tsotra fikambanana ny lehilahy kristianina nandray ny famonjena izay natolo Jesosy Kristy tompo ary dia teizana zany famonjena zany amin'ny fitiavana lehibe ary miara-miasa amin'ny auxiliaire reo lehilahy kristianina ireo dia manana asa mazava ary matianina amin'ny zavatra atao ny afantarana Gideona dia mizara maimai-boana antony filazantsara toy any amin'ny sekoly any amin'ny hôpitaly any amin'ny tombo miaramila gendarme polisy ny ladoany any amin'ny fotsy any amin'ny hôtely ihany koa raha tamin'ny taona 3 sy 4 tia tamin'ny volana Jona dia ray tapitrisy amin'ny filazantsara toy izao mitonga teto Madagasikara namparitaka ho zarainy reo tompo Gideona efatra valopolo maro zany miavana ary dia zany no anton'izao fanetarana izao miantroko ka tonga zay tonga sy angataka aminareo zavana telo loha voalohany amin'izany dia vava tena Andriamanitra milaza fa mivavaha ianareo ary misasy mivavaka eo mata dia mahely-indrindry koa makataka vavaka aminareo zay satria zay na tsy fiangonana ara dia miasa miaraka ny fiangonana amin'ny famonjena fanahy ary atsambata ny fiangonana miasa ny ivelany trano fiangonana koa mivavaha ho anay fa tena mila zany izay mpitiavana rehetra atao Gideona lehilahy sy ny vehivavy auxiliaire ny faharoa dia namana ny mpitiavana eninareo isan'ny filazantsara zay tonga eto Madagasikara tena mila namana zay tena hoe be volana fa vitsy ny mpiasa ary loha hevitsikevitrikema moa amin'izao volana febroary zao dia mampitanina ny didiny Andriamanitra misy didin'Andriamanitra lehibe zay nataony Jesosy hoe mandeha ianareo ny amin'izao tontolo izao mitoriny filazantsara ka andao ny lehilahy raha itsoso tiavana dia fantatro fa maro ny lehilahy mahafeno ny fepetra Gideona ko miantso antsika ndao nanateraka zany didin'Andriamanitra zay ndao tsika toro ny filazantsara zara ny filazantsara ary jono ho vavolombelona ka resy lahatra ianao manotany fanarasina dia afaka manatona anay ao ny fampivavahana na manatona amin'ny tanina na manatona ihany keo amin'ny fotoana manaraka fahitako isika itsoso tiavana ihany ny farana dia vola famotana ny tenin'Andriamanitra 7 ariary ny vola lany amin'ny atokavana zao testamenta zao fiteny malagasy zao eny amin'ny mpenatanany eo izalana azy mba ho famonjenany vely raha eo amin'ny efatra ambin'ny folo ariary eo zany ny pejy anankiray ko raha entany paray ianao te hanampy anay
izay efa manao izay vitanay ny Gideona ny amin'ny latsakevitra sy drakta izay ataonay fa raha ampino fiangonana izay ampino kristianina rehetra dia ho maro ny filazantsara mitovy eto Madagasikara amin'jena ny fahitavazanantsika mba handovalanitra ny maro dia ndao any avana raha etahan'ny parainao joro eny maravara zay rehefa mirava ary dia raisinay mpifaliana ny famomezana izay atolotrarao ho famitana zao ten'Andriamanitra izao maro miavana ny fijoroana vavolombelona azonay mahakasika ny fizarana ny ten'Andriamanitra itony anisan'izany Andriamatoa Ratovo Verso ay Avatomandry izy tamin'ny fahatanyrano dia nanao mazy mihitsy ary tsy nino Andriamanitra ary mpandoro baiboly Galila fa ny tsy nidorany dia ny baiboly Gideona amin'ny teny anglisy ny antony dia mba ianara ny teny anglisy nefa tao izy nahazo teny anankiray hoe Kristy no antony avelomana ary raha ihany raha nandeha izy mivoaka amin'ny alina nandeha isofotoaka niaraka tamin'alina dia naiky volombolona atao vatomandry ary dia niafina tany ambanin'ny trano izy mba tsy ho faty tao izy nahatsara hoe raha velona dia Kristy ny antony avelomana ary amin'izao fotoana izao izy dia lasa pasteur ao amin'ny fiangonana Assemblée de Dieu manovany ten'Andriamanitra ny avana ka dia mino zay ary maratena fa amany azy tenareo itona mavaka na Gideona nareo ho avy nareo lehilahy ko izy fitiavana hiarasika hitarina didin'Andriamanitra izana ny ten'Andriamanitra ary dia anaky anay ity nareo amin'ny volo ho fahitana ny ten'Andriamanitra dia misaotoko fa finona ho an'Andriamanitra ireo voninahitra amen. Manatitra ny fianavarantsika rehetra ny Jesosy Kristy tombo ry avana ny fampitamana teo eto dia mizara anankitelo ny voalohany dia fampananana tsotsotra ny mahakasika ny arsiva sy ny tranom-baky ny faharoa dia mahakasika hetsika alady ny arsiva ary ny fahatelo anatin'izay dia miafatra milohan'ny resona amin'ny fampananana vetivety ireo tebokatebo ireo dia mangataka ampananjana atsika izay tonga eto mifanondrana miaraka amin'izao aizakainy mba isotro fitiavana izao ny arsiva sy ny tranom-baky rehetra tonga eto na ny satrana izany ny tranaina sy izay tonga eto satria fogatry fa misy ihany koa na ny eto amin'ny tatoerana zany satrana dia mangataka atsika ampitiavana itsangany ny toerana tariany iray indrepitandrina moa izay mpiara teo izany fobe arsiva sy tranom-baky izany avy amin'ny fobe Ezekely mpiandraikitra fobe. Sotra tompoko ny arsiva sy tranom-baky aloha dia asa anankiray eo anivon'ny fobe FJKL misy telotoko masan'andro ny endrika hitondrana ny asa dia le antsoina hoe komitin'ny arsiva izany dia eo ihany koa eo amin'ny lafiny fitantanana ary ny sakaizan'ny tranom-baky sy ny arsiva ny fandraisany dia ao amin'ny sekretariat général nefa koa dia manana mpiandraikitra fobe miazy manokana izy izay ankasitrahana manokana fa ankehitriny dia niray ao andrepitandrina Andriamatoa Sandrasinaranahanja no mpiandraikitra fobe ny arsiva sy ny tranom-baky. Ny asa tanterahana ny havana dia mizarana kefatra dia tsy ina zany fa ny antsoina hoe mpahiry izay manangona sy mandamina mitrandraka ny vakoka sy ny tahiry rehetra any Jerusalema izany. Ao ihany koa ny antsoina hoe fanovozana izay fanolorana mpianatanan'ny mpikaroka izay zava-misy sy ananany arsiva sy ny tranom-baky. Ary ny fahatelo ilay fizarana dia ny endrika fanapaliana toy ny fampiratiana izany eo ihany koa izay atao any amin'ny radio-fahazavana eo ihany koa ny antsoina hoe fahalmanaka izay misy misaritra alaina eo ihany koa ny fanatanterahana ny amboarako fampizarana rehetra rehetra zany zay rehetra alaina rehetra rehetra reny dia
endrika fizarana ny faefatra farany dia mitohana izay endrika fanomanana rehetra ahafahana miara sy manamina ary mandamina ny arsiva sy ny tranombakoka ny tahiry eo amin'ny arsiva tranombakoka FCKM izany. Misy ny rakitra izay ao anaty izany tohana izany eo koa ny hetsika rehetra tsy mifaniotra amin'ny maizy azy ny FCKM atao ny fidiram-bola eo koa fanomezana sy fanampiana avy amin'ny tsotra sy ny fikambanana dia ao anatin'izany ohatra ny fanatanterahana ny sakafo izay miendriketan'ny fikambanana sakaizana arsiva sy tranombakoka. Ny fahatepoka faharoa zao izay ampitaina dia mahakasika mihetsika aladiny arsiva. Tsy ampanangatanana fa mety tsy vitsy antsika mahafantatra hoe isaky ny alahady fahatelo tahaka an'izao zona febroary no tapahan'ny FCKM ny fomba FCKM zany mba ho isan'ny natokana ho aladiny arsiva manerana ny samy FCKM hitondrany vavaka ny mpiasa sy miasa ary anoanana azy amin'ny alalan'ny rakitra izany. Efa noka tamin'ny taona 2010 no nanomboka izany aladiny arsiva izany izay mitovy amin'ny fisiany alady amin'ny estikely, alady amin'ny sekoly alahady, ny dorcas, ny afifapy sy ny sisa ao anatin'ny pericube FCKM. Ireto aniavana no hetsika tanterahana amin'ity fotoana ity. Isaorana aloha ny fiangonana misaotry fitiavana ny lamandray mandray mpitandrina sy ny fiangonana manontolo ny amin'ny fandraisana izao aladiny arsiva izao tamin'ity fotoana ity ho fiombonana ao anatin'izany. Maraina zany efa nikombiovana tahaka an'izao fa ny aliva kosa dia mihetsika ankontorany zany amin'ny alalan'ny iratranay ka ho avy eto amin'ity fitandremana ity raha viva ao anatin'izany hetsika antsoina hoe amboarako ifampizarana izany ny gafilia avy eo vilany vato missionnaire ny maintolany ambanidia ny farelova ambanidia zany ny olombato avy ambatonakanga ny estike feon'ny mpitondra teny soa sy na fahazavana mosibe ny amany bavatiny tafy ny fikambanan'ny mpihira zafindrony amin'ny sofatrana ny VFL fihinana masina amin'ny zato andrefana ny antena bosary kely fiadanana ny asin'ny famonjena amparina famonjena ho avy eto izy ireo akoatran'ireo maro izay mbola tsy milaza fa matetika no atongeto azy zareo manamafy ao anatin'izany amboarapeo ifampizarana amin'ny hira tranain'izany koa dia anitanana atsika vaokan'Andriamanitra rehetra ankafy sy anevonazy an'Andriamanitra ao anatin'ny fifampizarana ny lalan'ny fiainona ireo karazana hira tranainy ireo riavana farana dia ny afatra avy amin'ny arsiva sy tranombakoka ao anatin'izao aladiny arsiva izao afatra. Ho an'ny mpitandrina ny katekista délégué ary ny fitandrena riavana isaorana ny mitombo hatramin'ny talondrindraka ho mandrakizay tantara voalohany tokasimbokolo andiny fahafolo eny mankasitraka azy tokoa isika no nahafahantsika nakalaza ny krismasy telo amboroapolo arivo lasa teo sady nahazo izao taona vaovao efatra amboroapolo arivo izao. Koa ny tenin'ny anjely no atolotra anao manao hoe araba raha ny moasoavina ny tompo mombanao. Enkaneka ampandalo ny fahatsarany rehetra eo anatrehanao Jehova mandritra ny taona ity taona ity sy ny fiainanao rehetra. Feno efapolo taona amin'ity taona efatra amboroapolo arivo ity
ny asivatra mivakaitsika eny efatra mivalopolo sy mijato sy arivo ka hatramin'ny efatra ambiroapolo amby roa arivo koa ampomanina isika hitondra ambara sady andray anjaka amin'ny eritreretintsika manaraka ireto izay mifanandrify amin'izany fanangonana hatrany ireo tahiry manatantara any amin'ny isa fitandremana toy ny filanjana misionera avy any amin'ny soda-patany mandritranympianana izany isy ihany koa fanapariana ireo bokin-kitranay natoto isy ny artikla fahatsiarovana toy ny t-shirt izay amidy isy fampompivavahana ho fankalazana n'Andriamanitra no izany faefapolo taona ny asivatra tranombakoka izany ary izy anamazena-tsangam-bato ihany koa dia ny famokafana ny citoyen any asivatra sy ny tranombakoka Ezekiel izay ifandrombonan'ny asakaizana asivatra tranombakoka izany manatena hatrany amin'ny fananganana ny voamerany asiva sy arovana ireo tahiry rehetra manandanja sy tantara ny misa fitandremana hiantotra mpanavaozana ny fiangonana amin'ny taona ity oka samy hanomana ny kristianina ao aminy mba ho tena tompona andraikitra tsara ofana amin'ny fiarovana sy fandaminana ny arsiva tsy avy mandrakariva ry avana ny alady ny arsiva tahaka an'izao ho fiarahamiena amin'ny fiarovana ny arsivan'ny fiangonana mankasitraka ireo izay fanandray anjara tamin'ny rakitra sy ny almanaka ary mampatsiahy izay mbola tsy nahefa izany atsara ohatrany ireo toera manatantara any amin'ny fiangonana mba ho tsy dina sy ho hofahinjafy manao veloma amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ry avana amin'ny alalan'ny filoha sy ny mpare Andriamatoa rahanjary sy avonarivo sy ny mpitandrina ramatoa raharisao farafaranjy eo amin'Andriamanitra irery indrindranitra antsika kosa ny fiainana Andriamanitra ny faharetana sy ny finoana hoe hampirahy hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray miranareo mankarazan'Andriamanitra raha i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anarany